Josoa toko 5. Ary ny mpanjaka rehetra amin'ny Amorita any andafy-andrefan'ny Jordanina sy ny mpanjaka rehetra tamin'ny Kananita any amoron'ny ranomasina rehefa nandreny nanamainan'i Jehovah ny rano Jordanina teo anoloan'ny zanak'Israely mandrapitany dia ketraka ny fony ka very-hevitra izy noho ny taony ny zanak'Israely. Ny namorana ny olona izay nateraka tany anefitra sy ny nitandreman'ny Paska ary ny nitsaharany mana. Tamin'izany andro izany no nilazan'i Jehovah tamin'i Josoa hoe manaova fiaratra vato ho anao ka hatombohy indray ny famorana ny zanak'Israely. Dia nanao fiaratra vato ho azy Josoa ka namora ny zanak'Israely teo ankavona Haralota. Ary izao no antony namorany Josoa azy. Ny lehilahy rehetra izay nivoaka avy tany Egipta dia ny mpanafika rehetra samy maty tany anefitra teny an-dalana tamin'ny izy efa nivoaka avy tany Egipta. Ary voafora ny lehilahy rehetra izay nivoaka, fa ny lehilahy rehetra nateraka teny an-dalana tany anefitra tamin'izy efa nivoaka avy tany Egipta dia tsy mbola voafora kosa. Fa 40 taona ny nandehanan'ny zanak'Israely tany anefitra, mandra-pahalan'ny ritra ny olona rehetra dia ny mpanafika izay nivoaka avy tany Egipta, satria tsy niaino ny feon'i Jehovah izy. Dia ireo no nianianan'i Jehovah fa tsy avela ny ahita ny tany izay nianianan'i Jehovah tamin'ny razana homeny antsika. Dia tany tondra-dronono sy tantely. Ary ny zanany natsangany andimby azy, ka ireo no noforan'i Josoa, fa tsy mbola voaforo ireo, satria tsy noforana teny an-dalana. Ary rehefa noforana ny lehilahy rehetra, dia nitoetra tao amin'ny fitoerany tany an-toby izy mandra-pahasitrany. Dia hoy Jehovah tamin'i Josoa: androany no nanakodiavako ny fandatsany Egipta ho afaka aminareo. Ary ny anaran'izany tany izany dia nataony hoe Gilgala mandrak'androany. Ary ny zanak'Israely nitoby tany Gilgala ka nitandrina ny Paska tamin'ny harivan'ny andro 410 tamin'ny volana teo amin'ny tany Hay any Jeriko. Ary noho ny ampitson'ny Paska dia nihinana ny vokatry ny tany izy tamin'izany andro izany indrindra, dia mofo tsy misy masirasira sy lango. Ary nitsahatra ny mana tamin'iny andro ampitso iny, dia tamin'ny hinanany ny vokatry ny tany, ka tsy nisy mana ho an'ny zanak'Israely intsony, fa nihinana ny vokatry ny tany Kanana izy tamin'izany taona izany. Ny nisehoany komandy miaramilan'i Jehovah tamin'i Josoa sy ny nahafahan'ny Israely any Jeriko. Ary noho ny teo akaikin'i Jeriko Josoa dia nanompo ny masony izy ka nijery, ary indro nisy lehilahy nitsangana tandrifiny ka ny sabany voatsoaka dia teny an-tanany. Ary nanatona azy Josoa ka nanao taminy hoe namanay va ianao sa naman'ny fahavalonay? Dia hoy izy, tsia, fa izaho dia komandon'ny miaramilan'i Jehovah ka tonga aty ankehitriny. Dia nikohaka tamin'ny tany Josoa ka nanao taminy hoe inona no lazainao amin'ny mpanomponao tompoko lahy? Dia hoy ilay komando miaramilan'i Jehovah tamin'i Josoa, esory amin'ny tongotrao ny kapanao, fa masony io tany hijanonanao io. Dia nataon'i Josoa izany.